miandry ny radio fahazavana ho anao izao alina izao. Hery miaka amin'sany. Tantara nosoratan'i Eric Ravalsoa. Rehetra avy no hamelona ny tantara. Tapapirohana, meva, faniry. Niaraka tamin'ny Tazela meva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, meva. Rabea, o Rabea, mba mifoaza amin'izay re mandeha miasa e. Aza manako tava fa mbola matory ahy e. Andray, ka tsy andeha hiasa zany? Mbola hiasa ihany fa avy alao aloha adory kely e. O Rabea, Ahoana e? efa ho amin'ny enina sasany nge zaho e. Tsy mba misy atoriana koa nareo ka? Ho voasazy eo indray nge raha ho diso fidirana any am-piasany e. Avy alao aza atory fa ianao koa mbola fotoana fatoriana zao. Ho diso fidirana any am-piasany eto ange ho ahy ianao e. Aleo tonga dia atovoniny eo ambony latabatra ny sakafo maraina fa ikorotako eo rangahy io. Rovina ihany reo Rabea io vao afaka amin'ity fatoriana maraina ity e. Marina raha mba nanambady an'io raha fantatro meloso ho toetra an'izao. Ataona moa fa efa tafiditra e. Efa nekena teo anatrehan'Andriamanitra ka zahakainy eto izay miseho rehetra. Indray re izaho mbola torimaso e. Efa maraina be izao ka mbola miherotra ihany. Aleo tairiko iarina fa tsy lasa izao ka. Mba merena amin'izay Rabea mandenga eny lery e. Fa firy tokoa zao? Efa ho amin'ny fito e. Mbola te atory mafy aho zany ko. Ka tsy andeha hiasa ve ho ahy zany ianao e. Nahoana moa tsy andeha hiasa e? Ka merena ary fa zalaozanao midonga eo am-pandriana eo e. Ianao rery angamba izao mbola tsy any am-piasana. Ka rehefa isolelaka amin'ny mpampiasa dia tsy maintsy tonga alohan'ny am-piasana e. Tsy Rabea mihitsy nanao an'izany. Ie, dia misolelaka daholo zany mpiasa manaja ny ora fidirana. Zany mihitsy. Fisolelahana mihitsy zany Ramatoa. Ny mpampiasa aza amin'ny 6 vao miditra broka iza no anasazy tena ho tonga alohan'ny am-piasana any e. Rehefa tonga alohan'ny mpampiasa ao amin'ny toeram-piasana fotsiny dia mety. Asa dia manapatra ny akamoana Rabea fa zany ve dia mety a. Edre, inona tsy mampety an'izany ho ianao ka? Ho taterin'ny olona any amin'ny lehibe fa tsy sopidiranao ka ho voy eo ianao koa. Tsy misy sahitati-bolan'izany any Ramatoa. Fa inona mbola hitsotsoranao eo fa tsy tonga dia mitsangana re e. Aleo aloha mandrimandry kely eto mba makamaka tsirony faraparany. Ny mpiasa sasany no efa adala mitonatolana mamonjy alohan'ny am-piasana any. Adala ahoana koa moa ny olona manaja ny ora ny fanekena tamin'ny mpampiasa e. Aiza Ramatoa ka asa tsy miova sy karama kely io no andeha moizako ny fandriana mafana. O Rabea. Tsy hainao anga ilay fitenenana hoe ny torimaso no hitoviana amin'ny mpanan-karena. Zaho mba mitovy amin'ny mpanefoefo tsara mihitsy. Sainy lalina ihany re izay tokony atao fa aza dia mikototoa Fa inona ny kototo ataoko? Tadidinao tsara fa Rabea tsy manao zavatra tsy ampisainana zany Ary ny aza ny heriny sy ny fotoanany dia efa voankajo ho amin'ny fahazoana tombony hatrany. Andray izany fisainanao Rabea? Maninona anao ny fisainako? Dia tsy mampaninona anao kory zany na hivadika amin'ny fifanekena aza? Satria fifanekena inona moa zany? Ka ny fanajana ny ora fidirana any am-piasana ka. Zavatra hafa zany Ramatoa tia. Dia inona zany ny fiheveranao ireo mpiasa manaja ny ora fidirandreo? Olona dala. Andray? Olona dala ahoana koa? Asa azo taina ao anatin'ny ora 3 na 4 dia andaniana tontolo andro.
Ka ny rehefa nyfanekena ihany reny tokony hajaina fa tsy manao patron teny eo e. Tsy te alalan'izany Ramatoa. Rehefa mikatsaka ny tombony amin'ny alalan'ny fampiasana anay ny mpampiasa, de mba mitady izay tombotsoako amin'ny alalan'ny fampiasany akoa. Ka firy zany ianao no iariny eo ampandriny eo e. Aleo ary iarina raha ny fatoritoriko eto no mampalahelo anao e. Tsy rengy fa de mbola manapatra ny akamona ihany e. Manala avy anao fa tsy manapatra ny akamona e. Hita fa manapatra ny akamona ka mbola mitady hevitra ialana ihany. Aleo miarina de andeha hiasa fa malahelo ny vady malalako. Zao, mangatsika fotsiny zao ny sakafo maraina no ny akamonao. Maika loatra kosa ange ianao e. Aiza ny tsy angatsika ny sakafo? De aleo rehefa taitra ianao amin'ny manaraka vao aroso an-databatra ny sakafo raha izaniko. Ianao ihany mamaika eoko. Asa hoe maika anao inona zato izy? Ary angana re meo manafasoa tareto e. Ien re Ramatoa soa. Jerety rabe fa mbola mieritra eo ampandrina ihany. Aleo atoko ny fanaovana azy fa lela kamo loatra. Aza sotonao ny lambako fa mangatsika e. Mifoaza amin'izay ary fa efa maraina ny andro e. Ohatry sabotsy anke androany fa tsy fiasana e. Tsy te alalan'izany efa tsy maintsy miarina ianao zao. Ento aty ary aloha iny lamba iny de hiarina e. Tsisy lamba omenanao zany efa tonga de miarina aingana. Mbola mafana ny fandriana sabotsy Ramatoa. Sa tianao esoroko hatramin'ny patalohanao mihitsy zay ianao vao malala hiala eo ampandrina eo e. Atry aza mifandrebireby fa ny sakafo androina raha endry ianao e. Ay tsy hiarina. Oaka re Ramatoa. Oakanao iny pataloako iny. Tsy maintsy miarina zao de zao ihany ianao e aingana. Aza sotonina ho any patalohako orovotra eo angety izy. Tsy rarahako na orovotra hatramin'ny ato patalohanao azy e. Tsy maintsy miarina ianao fa tsy misy anaikina akamonao tsony eo. Oaka ho any patalohako. Efa hoe avelo anao ny patalohako e. Zay. Afaka miarina ihany nefa mody manao kamila eo fotsiny. De inona zao no so azonao amin'izao zatsy ny pataloha zao? Misy tokoa ndre Matoa. Inona? Zao mba mitovy amin'ny olon-drehetra ny ora fifoazanao maraina. Ka ento aty amin'izay ary ny patalohako fa efa niarina e. Tsy azo omenanao mihitsy ty e. De tavin'le Ramatoa ty pataloha zany. Fa inona ihany no antony ilanao vaniny amiko toy izao e. Tsy mila vany mihitsy ahy e. Mba tsy hanaovanao kamilany tadiaviko. De inona fotsiny zany no ataoko nefa ny andro ty tsy fiasana akory. Amboary daholo ny zavatra simba mila fanamboarana ato trano ato. Ka eto aty ary hoay ny patalohako iny aloha e. Sikina anaovana. Azo. De rehefa vita ny zavatra simba ato trano zay ianao vao mahazo ny patalohanao. Hoento anao koa zay pataloha anankiray iny fa afaka makatsy anaty vatatsy e. Mana tena ny tsy misy fa efa nafeniko avokoa ny patalohanao rehetra. Ohatry ato tsy misy ninina tokoa ato. Ohatry nafenina hoe zany patalohako Ramatoa ty. Amin'ny sena nafenako azy raha be havako. Ohatry tena mba mijiafy mihitsy ianao ty Fa mikafy ahoana moa? Zao lasa ny torimaso. Ny pataloha tsy omena. Tsara kosa zaniko. Inona koa ny mahatsara an'izany e? Iny ary reny patalohanao de andeha amboary le fanasanto vy ao an-dakozia ao fa tsentsiny. Zay ahay. Ohatry fa nitsetsena tamin'inona koa moa zany? Zany nga moa fanahiniko fa andeha jereo re de amboary e.
tsy nianatra momba an'izany fanambarana an'izany angahy e. Inona? Tsy nisy nianatra manokana ihany koa ange ny olona mahay reny. Hoy ianao? Ny farany tantsaina no ampiasaina dia lasa mahay ho azy rabe a. Mahita olona mahay an'ireny angahy ianao? Ianao angaha tsy mba afaka ampiasa saina mihitsy e. Afaka ka. Saingy ny zavatra tsy atsy dedadedany. So ny fikitiako an'izany no asimba azy bebe kokoa dia vao maika koa vao mahafetotsika ko. Asa manao fialan'ny olona tsy tianao re rabe a. Ka marina izany ko. Aleo miala vola kely aloha dia amin'izay vita tsara. Tsy 200 na 300 ihany dia efa mahavita an'izany. Iza tsoa ny olona ikarama 200 sy 300 amin'izao fotoana izao ozy ianao e. Tsy tia vola ny olona ankehitriny raha izany. Raha tsy tia vola ny olona dia ianao no tokony tia manamboatra ny zavatra simba atao trano ato. Aingana re dia andeha sory ny tsentsiny. Dia ahoana indray ary izany? Dia ahoana moa fa miandry ianao fa nesorana ny tsentsina ao an-dakozia aoko? Sa zao natao e? Hoe ahoana? Aza manasa lovia mandrapahita olona namboatra ny ao e? Maninona tsara hoe rabe? Zany e, tsy sasana ny lovia. Fa izay loviantsika rehetra ao aloha no ifandimbiasana ampiasaina mandrapahavitan'le izy. Mandrapahitan'ny olona namboatra ny simba e. Dia avela ho tavan'ny totozy ao izany ny vilia maloto? Saromana lamba kosa angefa tsy avela anara-po ao ny totozy e. Saronana lamba dia ho tangorona ny lalitra. Le marina tokoa zany. Asa dia manao kamila eto rabe fa andeha raiso ny fitaovana dia mesa. Tsy misy olaninao andro amin'ny hevitra tainginao eo akory. Aleo aray asa fa rehefa tsy haiko ve tsy ho avelako e. Izay mihitsy. Otry? Ary angaha tsy niasa rabe? Avy niasa mihitsy aka. Ka maninona ny tonga sahady? Vao amin'ny 3 folakandro ange zaho e? Avy niasa fa zany hoe... Zany hoe inona e? Saingy ahoana re rabe a? Fa ianao koa. Fa inona ny tsy mampiteny anao ohatran'io e? Ndroam-pampiasa rasoa. Ndroam-pampiasa? Efa hoe zany hoa. Andriamanitro. Fa inona indray ny loza nataonao tany ampiasana tany? Tsy nisy loza nataoko fa dia ndroam fotsiny ahy e. Tsy fantatro mihitsy fa efa nanazava ahy. Ino afa vokatry ny akamonao no nandroan'ny lehibe anao. Aiza kosa dia hoy izany. Ka inona indray ary? Nisy ny tatidesaka momba ny fidirako ny bureau ny mpiasa dia ndroan'ny lehibe ahy. Zay ary le efa niteneniko. Ary efa fanirinao mihitsy ange zany ny avoro kama to tanteraka e. Tsy maniry loza mihitsy aho fa ianao mafolotsy azo atoro. Inona indray re zany no atao e? Manam-potoana tsara ianao hanamboarana ny zavatra simba rehetra atao trano ato mandrapahitanao asa vaovao. Ka tsy rahantsika manao kosa ve zany rasoa? Azafady a. Ndre fanahoana kosa? Efa naka-konzay ihany ianao dia azontsika ifarimbonana ny fanamboarana ny zavatra rehetra ato. Tsy hanamboatra ny simba atao trano mihitsy naka-konze rabe a. Efa fantatrao izany. Azo ahemitra ingeny fa kanao ny anjara varinao ny ambanivohitra reo e. Tsy voatery andeha rapitso izany ianao. Tsy azo ahemitra ny dirapitso e. Hainao tsara fa tsy maintsy eo amason'ny mpiray-tampo rehetra ny izarana vary. Fotoana efa nifanekeny ka so animba ny fandaharam-potoana ny afaka ampiteraka fifanorosorenana. Dia mba miala tsiny koa zany amin'ity indray mandeha ty e. Mba mieritreritra ihany fe ianao vao miteny izany e? Efa nisaina lalina tokoa. Ianao azy ity voaroaka amin'ny asa ka inona ny sakafo hohanina? Ny karamanao aloha no ampiasaintsika amin'izay atao rehetra. Dia hito indray ny toany hifanampiana ingeny fiainana e. Mbola ny akamonao ihany no tianao aparina rabe a? Zay mahasoa antsika no katsahako lalandava. Inona koa mahasoa amin'izany hevitra izany ka? Fa indrena tsara le nilazainy Ntaolo hoe tsy misara mianakavy.
Zany hoe raha namanao avokoa ny zavadrehetra fa tsy misy manderery zany. Andao ary ianao hiaraka amiko any ambanivohitra raha pitso dia mba tsy lany vola amin'ny fanakaramana olona hitondra ny vary aty an-trano ahy. Manahirana amin'ireo mpiray-tam-po aminao zany ko. Ka ianao efa malaina namboatra izay simba ato an-trano ato ianiko. Aizaka, tamin'ny farany teo dia tsy vita mihitsy ny nanala le tsentsy natao an-dakozia. Ka tsy haiko kosa ny nanala n'le tsetsina rasoa. Ka nahoana no haiko ny nanao zany rehefa nampiasa saina ahy. Ianao ihany ve no nanatsetsina azy tao ka tsy ho hainao mba manala an'izay tsentsina nataonao ao e. Ianao nefa kamo velona fa tsisy an'izany akory. Ary fa maninona foana moa no tsarainao kamo raha matotia? Tadidio tsara fa raha olona salama tsy farofo no tia torimaso be loatra dia kamo izay. Antonony tsara ny torimasoko fa tsy be loatra araka ny fitsaranao azy akory. Fa olona izy akory angaty mbola eo am-pandriana amin'ny 7 maraina nefa amonjy asa ny 8 raha tsy ianao rery a. Raha be, ie. Zany tsy akamoana? Tsy izy aloha zany raha mifahalalako azy ko. Manginy fotsiny fifoazana amin'ny 2:10 atoandro isaky ny tsy miasa. Tsy gaga raha androan'ny mpampiasa. Fa mba amfiry moa zany matory isan'alina aminao? Avy misakafo hariva amin'ny 7 sasany ianao dia efa mamonjy fandriana. Tsy be loatra zany ny torimasonao? Fa inona moa ny tsara, ny betsaka sa ny kely? Tsy misy tsara ohatry ny atonony rabe a. Ny dokotera aza milaza fa tokony atory adiny 5 isan'andro ny olona ray. Nefa ny ianao adiny 5, mba lazao e. Dokotera miteniteny foana ny ianao ko aleoko ny ahy tsy ampy sakafo toy izay tsy ampy torimaso. Ny torimaso mahasolo sakafo fa ny sakafo tsy mahasolo torimaso raha matotia. Dia tsy isana sakafo tsony zany ianao manomboka rapitso fa dia voasolo ny torimaso adalanao ny sakafo. Aza miteniteny foana rasoa. Ka zany ny hevitry ny teninaoko. Aiza zao rasoa no mety misy asa? Eny an-tampinoronao. Fa maninona ny tesitra? Ka mahafaly indray nga ny zavatra nataonao tato ka. Fa zany naninona? Aiza ka tsy nisy vita na ray aza ny zavatra simba rehetra mba nasaiko nataonao. Tsy hitako akory aza izay simba tatoko. Reny efa niteneniko rehetra reny re. Ny seza finanana mila mafisina fa mitolantsika kely. Ny savilim-baravarana mba mila asiana menaka fa midredroka makareny tsofina rehefa voaina sy diny. Loaka aza tsisy menaka. Ny vodi-rindrina ao tokotany ilana lalorina mba tsy tarany simba amin'ny fahavaratra sy ny sisa. Efa nijereko daholo tokoa zany saingy tsy simba velively. Tsy simba hoana rerangaty ash. Ny seza mitolantsika mbola azo ipetrahana tsara. Ny savilim-baravarana izay ianao mididiriky io fanairana antsika amin'ny torimaso raha sanatria misy mamaky trano. Ao tsara ve ianao aloha e? Ny vodi-trano goaka mbola tsy maninona malaba tonga amin'ny fahavaratra. Tsy hitako mihitsy izay tokony amboarina amin'izany rehetra izany. Tsy tia mipetraka amin'ny zavatra tsara mihitsy izany ianao raha azoko tsara. Nahoana moa ny tsy ho tiako izany ka? Fa tsy izany mihitsy ange no atao hoe tsara amiko e. Inona indray ary ny atao hoe tsara aminao e? Ny miamikam eo anivon'ny vola mikareny e. Anga zany ho hitanao ato amin'indray mpimaso amin'ity akamoana. Sady izay izay azo atsaraina aloha dia tonga dia atao e. Mandeha miandarana ny fahazoana vola makarena rehefa mazoto miasa fa tsy kamo. Sady za koa nge efa miteny fa tsy mahay asa tanana e. Asa saina no nanavanana hatramin'izay. Milaza mahay asa saina ka aiza ary izay vokatra izany hatramin'izao. Eno iara fa azo lazaiko aminao izao ny vokatry ny asa saina nataoko. Ary tena asoa antsika izany. Tsy mila mitady asa tsony a. Inona? Zany hoa. Dia atory sy andro masaka atao trano fotsiny izany? Tsy zany akory. Tsy zany fa iresaka amin'ny dadatoa eny Andohalo a. Inona no resahanao amin'ny zareo eny ka? Ho resahako ro dadatoa anao didi-pananana miafina ka za no atao mpandova. Atao mpandova ny zareo aorian'ny hafatesan'izy mivady.
Tsy niteraka mantsy ry zareo ka tsy manan-janaka andovy. Tena lasa adala le rangaty. Adala ahoana koa? Tsy fananana ho asa endrasana ny fahafatesany dadatoanao. Dia aizy izay vola hoentiny velona mandra-pahafatiny izy ny vady. Sady tsy hinan-kanina izany tsy tafy. Izany rehetra izany tsy saininao kely akory. Ka ho aniza ary hoy ianao rehefa nananana velona izy mivady ireo raha maty izy ka? Inona ny rarahinao an'izany na omeny olovain'ny alika azy ireo e? Mbola matanjaka afaka miasa re ka aza dia miandrandra lova rangaty a. Raha miteny an'izany anga moa dia hoe tsy hitady asa. Tsy maintsy atao maromaro ihany ny fitana sao anao podrona potelo. Aza dia ampidirina amin'izany resaka dalanao izany mihitsy afa anao sy ny dadatoanao rehetra izany raha manaiky izy. Ka raha mipoaka ny afera dia ahoana? Tsy rarahako. Ny fantatro dia tsy maintsy miasa ianao alohan'ny zavatra rehetra. Ary manomboka rapitso dia tsy maintsy mitondra gazety miditra ato an-trano amakianao ireo tolotrasa marobe ao anatiny. Azonao izany? Tena ohatra ny mety tokoa izany hevitra izany rasoa. Amin'izay tsy lany amin'ny fandehandehanana mitady asa ny vodi-tongotry ny kiraroko. Fa ny vodi-tongo kiraronao lany ve zava-dehibe raha be sa ny fahitanao asa? Ny fahitako asa sady tsy lany vodi-tongo kiraro e. Raha fantatro dia melo mihitsy izao toetranao izao dia tsy henanaiko ho vadinao mba marina moa. Fa maninona anao ny toetrako? Olona kamo sy malaika isahirana ianao raha be a. Ianao no mitsara ato izany e. Fa za tsy mahatsapa ny tenako kamo sy malaika isahirana izany velively. Tsy ampivody fo aminao eto fa zao a. Tsaroko tampoka eto le tolotrasa hitako tao anaty gazety nijereko faran'izay fa tena mety aminao tsara mihitsy. Ka zao dia zao ianao dia miomana amaly an'io tolotrasa io. Aiza ny gazety misy an'izany tolotrasa izany io vakiako? Ao anaty poketrako ao. Andraso fa alaiko vetivety. Ty le izy. Hoe hojereko izy izany. Mba handeha amin'ny kosa angamba raha be ka. Jerety endra fa miramirana sy vonimboniny ery. Tena mety amiko ty asa ty ramatoa. Zany? Miomanainga anary ianao dia mandehana sao songona ny sasany eo ihany. Tena hiasa indray ala. Mino fa ho tonga dia ho voaray amin'io kosa e. Engana ary rehefa aza dia be menimenina eo e. Eny re ramatoa. Ndry? Ary tao vetivety dia tonga? Tsy raikitra nga? Raikitra ihany fa... Raikitra fa ahoana re raha be a? Mitony aloha ianao fa aza tataim-poana tahaka io e. Ka efa mankandre ny vokatry ny dianao tany ange ahy e. Be dido le mpampiasa e. Be dido ahoana indray re e? Nolazainy tamiko ny asa atao sy ny karama dia mba nitany saiko koa ny fahaizako sy ny traikefako. Ka raha vao nandre an'izany le mpampiasa dia hitako nangovitra sy tsy nahateny. Ohatrina nefa ny karama ny lazainy? Rehetra ariary hony e. Efa mba misy oraisina kosa izany e. Za angana naika. Fa naninona indray izany ny lavina raha be a? Ny ady karama a. Tsy ny fanaraka dia samy ny alamaina avy eo. Ianao koa e. Tsy aleo ve mihinan-kely toy izay mitsako tsy misy? Mitsako tsy misy ahoana moa? Tsy mitovy mihitsy ny mandray rehetra ariary sy ny tanatana vava fotsiny ranga. Ka tsy ambanina amin'izay rehetra ny traikefako ramatoa. Tsy maintsy isongadina eny ihany ange ny tena fahaizanao e. Ho resy lahatra ny mpampiasa amin'izay ary anondrotra ny karamanao avy eo. Rehefa tsy mifanaraka eo am-piandohana dia aleo misaraka e. Tokony hanana fandeferana kosa re ianao fa mitady asa ange. Anga rehefa mitady asa dia ambakaina tahaka izany ka? Tsarovy raha be fa maro be ange ireo mpitady asa fa tsy ianao rery e. Dia raharahako iny.
Tsy vaky loha aminao mihitsy ny mpampiasa fa ianao mila mandevitra kely eo am-piandohana. Entitra ny hevitra Ramatoa. Tsy ekeko ny ambakaina ety am-piandohana. Sady angamo ianao rery ny manana fahaizana sy traikefa be no be ampy tahaka izany. Na zarery na tsy zarery tombony izany ka tsy entiko mandadilady eo anatrehan'ny mpampiasa mihitsy. Mazava aminao? Dia ataovy ary fa hoentina ho any am-pasana sy tsy hitondra soanao kory ny fahaizanao sy ny traikefanao. Mino fisin'ny anjara Ramatoa. Ary matoky fa tsy maintsy ho azoko amin'ny alalan'ny fahaizako sy ny traikefako ny anjara asako. Ny anjara asanao ary efa nilavinao ka anateninina tsony. Everinao adalanga ny Baiboly milaza hoe izay maharitra ihany no vonjeny. Fa ny Baiboly rabe tsy nilaza hoe lavo ny famonjena tolotra anao Rabe ahoana izay Rasoa? Misy mpiara-miasa amiko izay ho mahita asa ho anao raha voniny ianao. Satria nahoana izy no mahita an'izany fa ianao tsy mahita? Nefa ngenareo samy iray toeram-piasanao ihany Ny vadiny reny mahita izany asa izany Lasa vavy mpiara-miasa aminao io? Tsy misy idirany mahalana mahavavy izany fa ny fahitana asa ho anao izao maika. Ny fahafononanao koa no andrasana. Nahoana kosa moa izany no tsisy idirany mahalana mahavavy? Lehilahy re izany mpiara-miasa amiko izany. Dia maninona? Fa mpifaninona nareo? Vonina ve ianao sa tsy vonina fa aza be adikadiny eo Nahoana kosa moa antso anatikadina alohan'ny Rosoko Iza ny mahalala an'izay fifandraisanareo any? Fa tokony ho mpifaninona indray moa izay araka ny eritreritrao. Tsy haiko. Tony lehilahy tony dia tsy mba mahatoky vady mihitsy. Tsy hoe tsy mahatoky vady fa tena tia vady ka. Mahatoky vady fe ianao dia ho saro-piaro tahaka izany. Ny vady tiana angeny mahasaro-piaro fa ny olo tsy tiana tsy rarahina. Ka raha manao izany eritreretinao izany angamo sanatria dia ho ataoko fantatrao akory. Ay kosa! Ay efa mieritreritra ny anitsakitsaka koa. Efa miteny taminao izany angamo asa masonao no nahita. Izany lazainao izany ka inona indray? Asa dia taila tsofina re Rabe. Vonina hiasa fotsiny ianao sa tsy vonina? Laza ho amiko eto ary aloha ny anaran'izany mpiara-miasa aminao izany. Kristofy ny fiantsoana azy. Vazanga izy izany? Gasipetaka ohatranao ihany. Nivo ny anaran'ny vadiny ary samy mpiara-miasa amiko daholo izy ny vady. Izany kosa ka mpivady mahafinaritra. Inona koa mahafinaritra amin'izany izao ka? Mahafinaritra izany satria izay ray asa ray fivelomany. Ka vonina hiasa ho ianao sa tsy vonina fa aza dia be resaka eto Fa hono ao aminareo ihany anga le asa? Tompona andraikitra any amina orinasa hafa any ny zokony dia mitady mpiasa ry zareo amin'izao fotoana izao. Lavitra eto sa akaiky eto no misy an'ilay orinasa tsy ireo moko. Tsy ny fahavinonana natao be fa misy ny toeram-piasana indray ny mahamaika. Tsy vonina nga ianao raha lavitra ny toeram-piasana ka? Ka tsy maintsy fantarina kosa angeny alaviran'ny toeram-piasana so tsy aleon'ny sarany ny vidiny Fa inona koa ny sarany sy vidiny kajikajiana amin'izany Rabe? Tsy maintsy anjery tongotra lavitra raha monjy asa. Midika izany fa tsy maintsy voakajy ao anatin'ny karama ny vola hividianana kiraro matetitetika. Mandreraka izany fa tsory fotsiny raha tsy mazoto asa ianao Ka lavitra ve ho sa akaiky ny toeram-piasana? Tsy mbola nivalianao ihany koa ange Eny Tanjombato ny miasa raha vonina ianao. Zany ve tsy lavitra be? Handany kiraro isam-bolana ny ditongotra ve tia Akazomanga makeny Tanjombato zany ko ampiomana izy. Misy taxi be azo andehanana ange fa tsy voatery andeha tongotra. Heure continue koa ny ora fiasana fa tsy mitapatapaka. Jereo amin'izany ary ko maninona indray? Za nge efa zatra misakafo amin'ny 12 ora tandro tsy diso ka tsy arary vavony eo raha rehefa mirava amin'ny hariva vao misakafo atoandro. Mahasahana aty an-trano ny sakafonao atoandro dia any am-piasana ianao mihinana amin'ny ora mahazatra anao amin'ny 12.
Misy toerana azo isakafoanana tsara ngany amin'izany toeram-piasana izany? Misy. Sady amin'ny 12 sasany ka hatramin'ny 12 atoandro ny paozy, dia mba manararaotra misakafo eo ianao. Ny rivotra foana eo mpisakafoanana ihany koa izao no mety olana ko efa zatra misakafo an-trano ka mety tsy hatelina sakafo raha iny ankalamanjana no hihinana. Dia mba mizatra kely re raha be fa tsy misy soa azo akamoran'ny izany ange e. Ka inona nefa hono le asa e? Magazine e. Mekanika ve no ananako traikefa dia andeha hanao magazine a? Fa vonona asa ve aloha ianao ty sa tsy vonony? Vonona ka. Ary asa betsikera sy fanakianana ary. Aingana Rabea, sorato ny taratasy fangatahana asa fa tsy sarotra sady hainy rehetra izany asana magazine izany. Ka na tsy sarotra aza. Ny tanany efa zatra mikitikidika clé molety ve ho afaka kirakiran'izay entana ao anaty magazay aho e? Tsy sarotra ho azy izany Osy Kristofy. Ny fandavatenanao hianatra asa fotsiny ny tadiavina dia izay. Aleo mihitsy aloha eritreretina kelika. Inona mbola eritreretina Rabea? Ka le asako. Asa tolo-janahary izany ka mbola eritreretina ihany. Dia ohatrinona nefa ny karama e? Miankina amin'ny fahaizanao ny asa ihany izany. Raha tsy haiko izany ny asa dia ho kely ny karamako. Tsy misy tsy hainao izany ho asa hainy rehetra dia tsy mba ho hainao. Ilaina fantarina ihany ny karama alohan'ny hanapahany hevitra e. Ho fantatrao izany rehefa miresaka amin'ny tompona andraikitra ianao e. Dia ahoana ary izany? Ahoana e? Iroso ve sa hijanona? Tsy maintsy miroso ianao fa ny olona aza misahirana amintsika mitady asa ho anao. Efa atao anatin'ny fahantrano izao ka mbola hiavina asa ihany. Ody, fa iza moa no milaza aminao fa mahantrotsika? Mpanan-karena indray izany tsika izao aminao. Tsy ny fananana hita maso ihany ange akory no atao hoe harena e. Fa na ny toe-tsaiko mahay manadiady ny zava-misy aza dia efa rembe mihoatra lavitra noho izay lazaina hoe ho harena. Tsy atevitra aminao aho fa vintana tsara mitongilana amintsika ity ka tokony ho ararotina Rabea. Tena aleo aloha andinika kely mihitsy raha soka. Dia tsy haiko intsony izany ny filazanao na lehilahy kamo, na lehilahy kanosa, na lehilahy inona mihitsy. Fa nahoana moa no lazainao lehilahy kamo? Satria malaiky fofotra sy malaiky asaka. Fa tsy lehilahy kanosanao izany koa Raha tsy kanosa ary ianao dia inona ny tsirosoanao avy hatrany fa lozanao mihenahena fotsiny eo. Ka tsy maintsy mila fandiniana ny zavatra rehetra raha matoa vao azo irosoana. Ka roviana aro ny tivokam-pandinihan-dranga be fanadiadiana no fantatra. Aza maika fa tsy hoely izany dia hoeninao raha matoa. Dia afaka didy amin'ny mahampivady fa raha sosoan'ny olona ny asa dia tsy mahita asa ho tadiavina ho anao tsony ka marina moa. Aza matahotra ianao fa raha pitso ihany ange izany dia efa fantatra fa tsy mbolona amin'andro maro akory. Ka mila valiteny aingana ny olona Rabea. Mila tsona teny izao zareo ahafahany mamandrika ny asa ho anao. Anga vorona ny asa ka ho fandrimpandriana tahaka izany? Fa mahazovazy avy ianao sa tsy vonona hiasa mihitsy? Fa no vazivazy anga izany. Fa inona indray izao ataonao izao fa tsy vazivazy ka? Fandiniha lalala amin'izay asony tena ve raha soa dia lazainao fa vazivazy Ka tsy mila miandry rapitso izany ny valiteny fa izao dia tokony ho fantatra. Ay, tianao fantatra teny izao izany? Ilaiko fantatra teny izao mihitsy rangaha. Dia ilazao ary zareo fa tsy mahazota amin'izany asa izany Fa inona re ny tena antony Rabea? Ahafaty tanora azy izany asa izany. Lehilahy kamo velona mihitsy ianao ty. Ianao ihany ange no sahirana raha ho faty tanora Lehilahy kanosa velona tsy te hiady amin'ny fiainana ianao Jerenao tsara. Amin'ny firy azy izany dia efa mifo. Amin'ny 4 ora maraina raha ela indrindra. Ka maninona izany? Mba mizatra kely aloha Tsy mety izany raha soa fa manjary tsy ampy torimaso hanafoy ny fahavelomako izany. Faharoa manaraka izany ny fiovan'ny toerana isakafoanana mety hankarary ny vavoniko satria efa zatra misakafo ato an-trano
Mbola afony andro avelomako ihany koa zany. Ie, de inona koa? Fahatelo manaraka izany de tena lehibe indrindra de zao hoe raha ho faty tanora de tsy afaka andovandry dadatoa. Tsy avitra anao Rabea. Fa hono Rabe? Ahoana zay Rasoa? Efa niteny taminao nga moa dadatoa hoe ianao no andova azy? Tsy mbola niteny izy. Saingy manantena an'izany aho satria tsy niteraka ry zareo e. Inona re tiry lanitro? Lehilahy kamo sady kanosa marina ty fa tsy lainga. Aza manao an'izany ianao fa marina 7 isan-jato ange zany teneniko aminao zany e. Teniteny foana ny ianao e. Jerenao tsara. Za rery ny lahy amin'ireo zanaky ny mpiretam-po aminy. De maninona ka? Lahy ny tompo mifandovana fa tsy ny vavy e. De mihevitra mantsy ianao fa tsy efa mba nsainy izay andova azy koa izy. Zaho no inoko fefa nieritreretiny dadatoa andova azy. Za no andovan'ireo fananan'ireo e. Tsy mino ny teniko mihitsy ianao a. De adala sikentrina zany izy aminao ka avela nolovainy olona kamo sy kanosa hiatrika ny fiainana ny arin-tanany. Enao ihany ange no mitsara ho toy izany fa raha i dadatoa malala tsara fa olona azy hianterana hitantana ny fananany tsara. De manantenany tsy misy eo ianao Rabe. Ohatry hanatenany tsy misy ahoana moa. Fantatra ange ny fitondran'ny dadatoa anay zanaky ny mpiretam-po aminy e. Omeny tombony hatrany aho rehefa mizara zavatra aminay izy. De zay zany no itenenanao fa ianao no andova azy? Mahazava ho azy. Ahafantarana an'izay ataon'ny olona ny vetsiny Rasoa. Ka matoa dadatoa miangatra amiko tahaka izany de hitako iny sy tiany ahy e. Eny aro. Izy ary ny malala raha efa nanao didimpananana ho amin'ny tombontsoako any ambadimbadika any izy. Mba hainao moa Rabe le ohabolana hoe tanora miandro lova ka ny miaro no aingana. Haiko tsy anjery tokoa zany Rasoa. Saingana dininao de le ohabolana manao hoe tsy izay mivoadinitra miasa akory no anakarena fa izay manambitana ho mpanefoefo no hiadana. Aza mironanao ohabolana kitoto eto koa re za e. Zava marina zany fa tsy kitoto araky ny fiheverana ho azy mihitsy ka. Firifiry moa ny olona no miasa mamony tena nefa to vao mainka amin'ny trongo vao homana. Nefa firifiry koa ny to mipetrapetra-potsiny nefa mitombo areny isan'andro. Samy manana ny fiainany ny olona Rabea. Zay mahasoa anao jerena fa aza makatahaka ny hafa e. Nahoana kosa moa ny tsy hakatahaka ny tsara ataon'ny hafa e. Ny soa fianatra ange. Fa na misy koa izany tombananao mipetrapetra-potsiny mitombo areny izany de tsy mendrandra lova izy ireny fa miasa tsy hita amin'ny masonao. Midika izany fa zay miasa ihany ny manana fa ny manantena lova de antra. Fiheveranao rery zany Rasoa. Tena nanenina mihitsy ananambady anao Rabe mba marina moa. Ka isaraka zany? Rehefa tsy ho zaka tsony tokoa moa tsy maintsy efara amin'izany ihanyko. Inona nefa hono ty mety tsy ho zaka itsony tika? Ty toetranao kamo sady kanosa tsy samy atrika fiainany ty fa inona indray e. Aza malaky mitsara tahaka izany ho ahy ianao fa niany fiainako tato ato lazaiko anao. Mandeha amin'ny fanadihadiana sy ny fandalinana ny zava-misy hatrany vao miroso amin'ny fanatotosan'ny zavatra. Nahatonga anao hatraiza nefa izany toetranao izany hatramin'izay ka? Na tsy mbola nahatonga hatraiza aloha hatramin'izao a de inoko fa tsy maintsy hahatonga hatrany any amin'ny fiadanana. Fiadanana inona koa no azonao amin'izany? Antenao fotsiny fa tsy maintsy ho tonga ny fiadanana e. Tsy te hara-tsambatra amiko any amin'ny fiadanana nga ianao? Makaleo. Izany olona no fiadana pitsanganana raha tsy ianao rery ihany? Masim-bava Rasoa ka mba ino ihany ny teniko. Tsy olona minomino foana akory ka nisy sira valala eny an-danitra rangaha. Hatray. De tenenao mihitsy zany le antsoina hoe antikrista. Inona? Antikrista hoa. Antikrista anao ahoana koa ka? Tsy ao anatin'ny lohanao mihitsy le teny Kristy hoe mino fotsiny ihany ko. Andriamanitra koa efa nilaza fa ny hatsembohan'ny tavanao no hinananao. Azo atambatra zany Rasoa. Rehefa lalipaka ny fononao de tsemboka ho azy ny tavaka hinam-potsiny ampiadanana avy eo. Oranga tia. Ahoana?
Angaty tefitefena amin'izay itiavanao azy tahaka izany io tenin'ny soratra masina io. Diso hevitra ianao Rasoa, tsy manefitefy ny tenin'ny soratra masina mihitsy afa maka an'izay tena tsara rehetra ao anatiny. Ka rehefa ny tsara no mitambatra tsy hamoaka zavatra tsara. Iely izany fa zao e. Averiko aminao farany fa afaka didy amin'ny mahampivady a. Tsy mahavita mitady asa ho anao tsony a. Nahoana kosa e? Zany e, vitako samy rery ny mamelona ny ankonako. Ora be. Inona indray zao mahaverivery sainanao eo? Inona ary ty manaitaitra ty? Mandinika ny fiainantsika Rasoa. Dia ahoana ny fahitanao ny fiainantsika? Eto voatsaroako fa tsingerin-taona nahaterahanao androany. Variana manonofy atoandro ianao dia tsy matadidy ny tokony ho tsarovana. Sady inona koa moa no ahatserovanao izay tsingerin-taona nahaterahako e? Zava-dehibe zany ka. Etsy aloha roako izany vady malalaka izany. Firy-taona tokoa moa ianao zao? Zaniko, variana manofy atoandro ianao dia tsy mahatadidy ny zavatra rehetra. Aiza kosa ny tsy tadidy fa ny vavanao no mba tiako hainoana an'izany e. Ka raha tsy ilaza fa efa fantatrao izany dia ahoana? Dia ahoana moa fa fantatro ihany ny taona hoe 5 Fantatrao izany ny taonako dia maninona? Sambatra ary vady malalako manana anao a. Sambatra satria manaiky ny akamonao sy ny akanjosanao hiatrika amin'ny fiainana le vadinao. Tsy izany kosa e. Hanka, na miasa na tsy miasa dia mandeha ho azy fa efa vonona mandrakarivo izay ilaina rehetra. Tsy izany kosa Rasoa. Mila gajiana mandrakariva izay atao rehetra mba tsy hidira-paty antoka. Sa ve moa aninona fa ianao ihany ny alemy ampitoerana ato an-trano ato? Alemy ampitoerana ahoana moa? Aizaka, laha ny andro manonofy atoandro fa tsy mba mazoto mitady asa amin'ity fiainana efa mihasarotra isan'andro ity. Tsy manonofy ho afa mandinika. Mandinika izay anana-karena mba entanana. Aizaka efa mba lehibe ihany ny tena nefa dia mbola iongom-bolo amin'ny fitadiavana ihany. Tsy raikitra kosa izany. Ka ianao ihany io e. Zahoana? Raha mba nanaiky hiasa tany amin'ny zokondry Kristofy izao ianao efa mba nisy kely azo niraisiny tsika. Tsika tsy mila kely izany fa tonga dia ngeza be ka. Ngeza ny ekipony omby mandrakizay ny ianao e. Tsy hamaly anao fa aoka no avy no andiso ny teninao raha matoa. Andeha hiasa fa tsy ihany retiretinao eto e. Tena tsy meny mihitsy Rasoa. Tsy manonofy araka ny fitsarany afa mivavaka am-po ary tena mivavaka amin'ny finoana feno fanantenana mihitsy. Mivavaka mantsy no manova zavatra ho ny baiboly vakiako tsy indraindray ato an-trano ireny. Inona koa rety hitangorona ny olona etsiretsy? Aleo hoe atona ahitana an'izay mahavariana ny olona ao. Za dia mpanota be fa niova ankehitriny. Za dia be tebotebo teo aloha. Misy mampanahatsony ankehitriny. Za dia mpifokarongony teo aloha. Fa tsy nanao an'izany tsony ankehitriny. Rehefa n'izay ihany vavaka sy namaky-po tamin'Andriamanitra dia niova ho tsara ny fiainako. Ka ho anareo manatrika eto ka mbola misalasala, akino amin'Andriamanitra ny fiainanareo manontolo. Manomboka izao. Manomboka amin'izao oro izao fa ho sambatra ianao. Olona mivavaka reto mitangorona ndraiky. Mahalasa saina ny fijorona vavolombelona nataon'ilay tovolahy teo. Akinina amin'Andriamanitra ho ny fiainana dia ho sambatra. Mivavaka fotsiny izany dia ho sambatra. Inona moa izany ny olana fa aleo mivavaka e.
Saratry mangina atao boky teny izao ny vavako. Andriamanitra, mba omeo vola hividianako zavatra ho an'ra sovadika amin'izao tsingeritaona nahaterahana izao. Amen. Mino fa hovalian'Andriamanitra ny vavako. Ary aloha handeha amin'izay fa maivamaiva ny zany lohako izany. Ohatra ny manam-panantenana be tampoka teo aho vatany vao vita ilay vavaka. Hiakatra amin'ry tontolo batory aho hijerijery ny zava-misy any an-tanina renina any aloha. Tri, ary inona koa ny zavatra latsaka avy any am-paosin'ilay rangahy iny izany? Poketra. Marina tsy vola be mihitsy ny atao anatin'ity. Aleo raisiko e. Mino fa io no valin'ilay vavaka nataoko teo. Zay, tsy nisy nahita ny nandresako an'ilay poketra. Ary aleo atsofoko aty anaty akanjo aingana. Nisy nahita marina. Aleo mitsoaka aingana. Sakano iny e! Sakano! Sakano fampangalatra e! Azavely! Azavely itsoaka iny! Tonga dia eto any amin'ny polisy raha olona! Eto any amin'ny polisy! Inona ty nataonao raha be a? Voatazo amin'ny polisy eto izao e. Manala baraka mihitsy ianao ty a. Maninona raha tsy atsotsona any ampiasako a? Ianao manao ny ataonao ka zany repirepenao tonga eto. Avoty arasoa. Ianao no te hangalatra ka avoty avoty. Tsy nangalatra zany angeha e. Dia mbola mandainga ihany moa ianao. Adala zany ny olona nanatitra anao eto. Za nge hoa tsy nangalatra e. Tsy nangalatra fa nanao inona ary? Nahita fa tsy nangalatra. Ianao ve raha be mahteritreritra mihitsy a? Tsy nangalatra ianao dia ho voatany eto. Efa hoe nahita hoa fa tsy nangalatra. Tantara ho amiko ary hoe ny zava-nisy marina. Zao e, latsaka amin'ny poketra an'ilay rangana andeha teo alohako. Dia tsy nisalasala nandray an'izany. Miveriko fa zany natsotson'ny olona ho mpangalatra dia nitsoaka nanao tongotra katoko. Ka raha tsy nihevy tena ho mpangalatra ianao, naninona no nitsoaka? Ka tsy haiko izay tena antony nahatonga nitsoaka e. Efa nangalatra ianao zany. Dia aiza zany ilay poketra n'olona nalainao? Efa nalain'ny tompo ny vatany vaovao sambotra ako. Ny adalanao zany no mahatonga anao ho tazomin'ny polisy etoko. Ka tsy fidiny ho ange ho e. Tsy fidiny ahoana rangahy a? Efa hoe zany ko. Rehefa maka ny tsy antena dia mangalatra. Dia ahoana nefa ho le polisy foniny anao resaka e? Nasainy nijery anao ato fa nampiantso aho hono ianao. Nihanavotana ho angeny mba hanetsoko anao ho tonga aty e. Ka inona ny azoko hanavotana anao ary? Mba hareseo lahatra ny polisy hanafaka eto e. Vokatry ny adalanao zaoko. Vonjeo arasoa. Vonjeo e. Dia ahoana nefa ozy ny polisy taminao e? Raha misy fitoriana hono ao anatin'ny 420 ora dia tsy maintsy ampiakarina any amin'ny fitsarana ny raharaha. Dia aleo zany miandry 420 ora dia izay dia vita. Rasoa, higadra nge raha misy fitoriana e. Avoty rasoa. Tsy hitako izay azo atao ankoatra ny fiandrasana ny 420 ora ho tapitra koa. Aiza ny lokaloka natao teo ambony alitara rasoa. Mba avoty retain'Andriamanitra ianao hoe mpivady angentsika e. Asa manao toy io fa mandreraka. Lehilahy lehibe io ka mitomany manao fananja azy eto. Higadra nge aho e. Avoty rasoa. Higadra raha misy fitoriana tonga ao anatin'ny 420 ora. Hita eo zany. Zay fa avelao aloha andeha. Mbola maika hamonjy asa. Dia tsy ho avotanao ve rasoa? Rasoa! Rasoa!
raha soa malalako. De misaotranao a raha sovady malalako fa tafavoaka soma tsara ihany a. Zanga moa nanao inona fa tsy nisy fitorinanao zany matoy ianao navoaka amin'ny polisiko. Marina ve zany? Ie, zany marina. Sa ke tsy be fandiniana tahaka anao e. De misaotra an'Andriamanitra zany fa ny valiany ny vavaka nataokoko. Mbola fanavotan'Andriamanitra anao zany ka zao a. Mba ho vao amin'izay ny toetra manomboko izao fa asa de malaika isasatra e. Mivonoana hiatrika fiainana amin'ny alalan'ny asa ataony tena mivantana. Zaranao aza tsy nigadra tany amponja tany. Zany tokoa. Tena iova manomboka an'io rasoa. Hitady asa ary tsy fidifidy tsony fa zay asa hitako tonga de hidirako avy hatrany. Ho hitako eto indray ary zaniko. Tena marina e. Indreo atsangako ny tanako anankiroa. Mba marina moa. Dino ny tananao fa tsy ilaiko akory e. Rehefa vonina iova ianao de taterao avy hatrany. Renareo teo. Herin'ny miaka-misany. Tantara no soratan'i Eric Ravalsoa. Reto avy no namelona ny tantara. Tapaporoany, Meva, Faniry. Niaraka tamin'ny Bazela Meva. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, Meva.